Manoloana ny fitakiny ireo taranaka ampanjaka moa dia naneho ny fanehoan-keviny ihany koa i Ramatoa Vanessa Manonga. Efa mijoro ny Colisée vao mijoro ny taranaka ampanjaka hoy Vanessa. Efa mitsangana ny fotodrafitrasa Colisée vao mipoitra ny feon'ny andriana sy ny taranaka ampanjaka izay milaza fa fandikana fady sy fanitsikitsahana ny hasiny rova izany hoy Vanessa Manonga tao amin'ny pejiny raha naneho ny fanehoan-keviny. Mampametra-panontaniana ny maro hoy izy raha nisy firaisan-kina sy fanohirana mazava hatrany am-piandohana. Resy lahatra ny maro fa tsy tokony hisy Colisée ahorina ao anatin'ny rovany Antananarivo. Efa nisy feon'ny tsipaka izany hatrany am-boalohany saingy tsy nisy fanohirana hendritra sy ny raisina. Filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Michael Randrianirina moa dia niresaka ny mikasika ny sambo AW. Tohizana ny fanadahadiana mba hivoahan'ny marina. Tohizana ny fanadahadiana hivoahan'ny marina momba ny sambo AW izay tsy hita popoka hatramin'ny androany araka ny nambaran'ny filohan'ny fanavozana raha nitafa tamin'ny vahoaka ny mahajangana androny iny atalata iny. Nilaza nandritrany izany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana ao mahajanga fa tsy nisy nitatitra voarentany antoerana mahakasika io raharaha io. Olona avy any Antananarivo no voalaza fa nanao ny fanadahadiana tamin'ny fotoana voalohany tsy nahitana anio sambo io. Ity sambo ity izay tsy ahivona fa tsy hita nanomboka tamin'ny 16 Jona 2024 niaraka tamin'ny nampandeha 30 niainga tao mahajanga izay tokony hihazo any Komoro. Marihina fa malagasy ny ankamaroany ireo mpandeha tao anatin'io sambo io. Manoloana ny resabe mandeha mikasika any Andriamatoa Kofali Daya moa dia nitondra valankafatra sy fanazavana ihany koa ny solombavambahoaka Nicolas Betroka. Tsy marina ny filazana fa mibeko any Colonel Michael Randrianirina ilay filohan'ny fanavozan'ny Republikan'i Madagasikara i Kofali Daya hoy izy. Fandotona avokoa izany satria mpandraharaha miara-miasa izy ireo ka betsaka ny fanaratsiana sy ny fitsikerana azy hoy ny député Nicolas Randrianazolo raha nitondra valankafatra sy fanazavana ny mikasika ny fanaratsiana izay mihely momba any Kofali Daya. Ndeha mo arantsika ny antsipriany mikasika an'izay ny horonan-tsary misy any solombavambahoaka Nicolas Betroka izay mitondra fanazavana. Fa na eo raha valomanana marika zay milaza mitabataba gauche droite io agnisa miresaka amin'io Andriamatoa io Daya io. De manareo mbola mety akagny samanorana nareo zany. Mbola misy fisikaraha ty resaka hoe dia hoe le tetezamita sa inona mbola dia inona poedereo te maninona maninona asa de mila voasiary. Ndreo Kofali Daya zany lazanao ibeko ny filohan'ny fanavozana. Tsy marina zany. Tsy marina zany. Sy fomba ny olo koa manao an'izany. Fa isa mo Kofali Daya ka ibeko ny PRRM izy. Fa fandotona daholo zay satria agnisan'ny mpandraharaha miara-miasa amin'ny Andriamatoa Colonel Michael zany Andriamatoa Kofali Daya de mitady ahirika zareo zany ampaitan'izy roa tota reo. Zany Daya zany sara fantatsika zany mahafantatry anazy ambonimbony le olona misikera anazy zany. Za zany mahatonga anakay tsy miangatra sady mizoro zany hoe miaro an'izany olona zany satria fatako loatra zany na ny fomba fiasany na ny fomba ny fiainany ny départny exemple pour moi salaminakay koa zany départny zany Andriamatoa Daya zany. Hoe sika ny vitany salamine olona nanana sansy nanana olona mpanakarena nanana olona manao business mba hoe madiodio dia nety ny sansiny zany de mpanampy olona io olona io satria ny olona misy karazany ma zany hoe salamine fialonana hoe salamine misy marary loha zany fa hoana moa ty olona ty akaiky ny filoha amin'ny fanavozana le logika zany amin'ny politika satria na io Donald Trump io sara fantatsika zay ao Amerika io tsy misy minamana mpandraharaha izy alohany ilasahany teo amin'ny tamina resaka hoe filoam-pirenena farany teo lasany faharoa teo. Ohatran'izay Andriamatoa lehibe ny fanavozana. Kalifena zany Daya Kofali zany mba opérateur manakatao amin'ny faritany toliara zany hoe mba olona misogatina. Normal zany ny filohan'ny fanavozana zany de hoe minama aminazy satria mbola tsy suspecte zany olona zany. Tsy maintsy mitady olona vaovao zany PRRM miasa aminazy mba ahafahana hoe ampisy stabilité eto amin'ny firenena amin'izay takin'ny vahoaka zany. De mety agny zany mety mahatonga zareo ny namana zany faharoako azy manokana zavatra zay. Fa na eo raha valomanana marika zay milaza mitabataba gauche droite io agnisa miresaka amin'io Andriamatoa io Daya io. Zany fofotra napigadriany Andriamatoa amin'ny Ravatomanga n'io Daya io tamin'ny 2022-2023 io. Aza sina hoe asika ne tamin'ny fotoanan'ny Andrazoelina indrindra nareo team io sy nanana an'izany hoe liberté zany nareo manao ny resaka hoe andeha hamonjy fety ary amin'ny fiara-balatratrany taona Fianarantsoa Tamatavy sy Akono Maraina Toliara na aiza koa
de mbola miangotragotra anao kanefa tamin'ny alalan'Andriamatoa kolony Mikaely nafanareo manao an'izay accès mirery zay. Ino moa ny fanehoan-kevitra solom-bavambahoaka Nicolas Betroka ary notsindriny manokana teo moa ny mikasika marika Ravalomanana sy ireo antoko tim aza miaingitraingitra hoy izy fa anisany nazahoanareo fahafahana ifolohan'ny fanavoazana kolonel Mikael io. Fa nizavany seho tany Toamasina araka ny loharanom-baovao izay navoakany kame Mikael Ndiamahazo Modia vehivavy 70 taona nodarohan'ny Jolay rehefa tsy nanam-bola. Vavy antitra 70 taona no nodarohan'ny Jolay tao amin'ny tranony tao amin'ny Cité Jardin Toamasina rehefa tsy nazahoany izy ireo vola sy firavaka raha ny vaovao izay navoakany Mikael kame Ndiamahazo. Nandondonina teo ambavahady ny lehilahy iray izay nilaza ho mpiasan'ny Jirama saingy mpisandiko anefa izany tafiditra tao amin'ity vavahantitra ity ilay niaraka tamin'ny namany roa lahy ary nifatorany izy ireo ilay Ramatoa ary notampinana skotsy ny vavany. Tsy nahazo na inona ny Jolay ka nodarohana ilay vehivavy 70 taona raha ny fanazavana samy nitsoaka tamin'ny moto izy ireo aveo raha ny fanazavana hatrany. Ho faramparanatsika tanteraka mo ity video anankiray ity re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny amaramparanatsika azy modia hizara kely ny vaovao mikasika Andriamatoa Konanina mo ilay lehilahy mainty fihodirana mijoro mahitsy no sady ranjanana. Araka ny vaovao miely ankehitriny fantatra fa diffamation et menace de mort chef d'état no nahazo any Konanina ka MDN Antanimora i Konanina ilay lehilahy ranjanana no sady mainty fihodirana. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany henotra amin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.